Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Noho ny asako dia matetika no tsy ao an-trano hoy ity raim-pianakaviana iray. Rehefa tafaverina avy any amin'ny dina lehako aho dia mitady izay ahafalifaly ihany ankohonako. Indray andro dia namatotrano zanako vavikely mba tsy ho afaka andeha hitsono ny dada malalany. Dia nakatady ilay zanako ary namatotra ny tady na ny didinahy hoy ihany ilay raim-pianakaviana. Rehefa nahodinkodiny tamiko kelikely ilay tady dia nijanona ilay zanako vavy sady faly ery. Dia hoy izy tamiko, andramany dada ary ny manapaka ny tady e. Azoko natao tsara ny nanapaka izany hoy ilay raim-pianakaviana, saingy tsy tia hampalahelo ny zanako aho. Dia mbola nitohizany razazavavy kely hatrany ny famatorana ity rainy. Rehefa ela ny ela dia tapa-kevitra ny hanapaka ny fatorako indray aho hoy ilay raim-pianakaviana, saingy diso oriana loatra satria lasa ny abetsaka nisan'ny tady izay namatorana ahy, ka dia voafatotra tsy hafa nihetsika intsony aho. Menatra teo mason'ilay zanako aho tamin'izay hoy ilay raim-pianakaviana. Eny tokoa ry mpiaino an-tsaina, ny fahazaran-dratsy madinika izay mamatotra antsika tsikelikely, everintsika hoe raha ilozana dia mety hampalahelo ny hafa na hoe tsy dia mampaninina loatra ihany koa. Dia tsy maintsy miteraka nenina sy enatra ho antsika amin'ny fotoana izay tsy hahafahantsika miala amin'izany intsony. Soa nefa fa mbola eo Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Miandry antsika isan'andro izy, manara-maso antsika, maniry sy miandry antsika mba hanaiky ovahany amin'ny fatorany fahotana izay mangeja antsika. Sofa mbola tsy mikatona ny varavaram-pahasoavana ka miantso antsika hanatona azy Jesosy ilay zanak'Andriamanitra mba hanafaka antsika. Tadidio tsara anie, izao ny teny fikasana izay atolo no anao amin'izao anio izao. Koraha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona 5:9-telopolo. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, rasoavampo fahazamalaina, fatomotrany andro izao. Antoko-pihira ako ny fahazavana Ankadimanga.
ilay feony fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Arabaina amin'ny fomba manokana ny mpiaino rehetra tafaraketo amin'izao onjam-peo izao. Engane mba hitondra fanantenana ho an'ny tsirairay tokoa ny fanarahanao ny onjam-peo ny fanantenana. Betsaka tokoa ireo zava-maniry mbola tsy tena hay ny mampiasa azy kanefa tena mahasoa ny fiainantsika tokoa. Anisan'izany izao renesinao izao dia manasanao ary ngila tsofina tsara fa mahasoa anao izany. Milamina tantara no soratany Zoanitra andrenesanao an'ny mpanoratra sy Rila. Mahapalahelo mihitsy le mara sy le ivanga. Ombo miasa mafy nefa dia tsy ampy sakafo. Ka tsy efa mitady vilona traisatraisa akory ty ianao rabary? Ny tanetiko moa toa ringitra avokoa. Tsy misy sakafo ho an'ny biby tsony. Ka zay indrindra ny ribirity. Tsy maharaka ny sakafon'ny ombony eto an-tanàna tsony ny ahy maitso. Ala sy any ambany antsinanana aza ve dia tsy misy tsony. Any mantsy mbola azo lazaina hoe sady lavitra tanàna no maro azo zava-maniriko. Izy anefa ny tanàna tsy ho tongan'ny olona rehefa mitady sakafo ho an'ny biby fiopiny. Sady tsy sikariry anie no iaran'izao fa ny mpiray tanàna ribirity. Marina aloha izany. Dia inona izany no atao sa ahoana re izany? Saony lazao ny hevitrao aloha. Sa hoe amidy ireo omby rehefa tsisy sakafo e. Inona tsara hoe ribirita? Zany manany ihany ve ianao sa efa tena no eritreretinao zany? Ka rehefa tsisy sakafo tsony ve tehirizina ampijalianao ny omby? Tsy aleo amidy hivadika vola. Sady iza mahalala sao mahita vilona ho azy ireo izay vidy azy ka. Ataoko adaly ianao tezitra ribirita. Fa tsy ombo miasa akory reo. Iza indray amin'ny berta no hiasan'ny tanimbary sa ianao? Tsy misy ny olana raha izay fa amidy ny omby dia ianao indray izany no... aleo aho hijery sakafo fa toa hivadika zavatra hafa ty resaka tika. Sady rabary koa izany efa noana be ka. Malomalo kendrika ho aho zato avako zato fa misy inony. Miampy an'ny olana ribary. Tena hitako eto sahady fa hiena dia hiena tokoa ny vokatra. Zay vao tsy ahavita taona. Fa ahoana ny mahatonga anao hiteny an'izany ribirita? Tsy ampy zezika tsony re rabary eo. Nefa ny vola hividianana tsy misy. Ny tanimbary anefa fantatra ao ihany fa nambolena ela ka sasatra, mila makaina, sady mila zezika raha te hahita vokatra miakatra. Ka inona no miainantsika amin'izany ribirita raha izany?
marina moa no vokatra mba hantenaina ary zany iena. Enjany ty marina moa de inona natao am'izany? Inona moa fa tsy raha fotsy be verilon sika de miandry zeka-tonany. Lostika, ny omby miasa tsy ampy sakafo, ny vokatra ho azo eny moa ny olona koa zany ho tratra mosary raha izany ihany. Dia ahoana ny atao e? Aleo mity araka ny teninao ihany ny omby de mitady zavatra hafa ho atao fidiram-bolontsika ka. Oka ihany aloha rabary sa mieritreritra tsara izay tokony atao ka. So mba hevitra taingina ihany le mivarotra ireo omby. Sady ny fidiram-bolantsika hatramin'izay fiompiana sy fambolena. Ka zay aneo ahy e, inona no haitsika koatran'ireo? Voavany olana rabary voavany olana. Ilamintsika e. Nahita olona mahasamy vidy lafolafo an'ireo omby anga ianao sa? Tsy izany mihitsy fa enoy tsara e. Nandalo tany ambany avaratra aho gaga nahita ny zavitry mianaka ao atatatra. Zany e. Fa maninona tao atatatra koa ty zavitry ninjera sa mamamo? Tsy izany re e. Ka naninona tao atatatra ary sy ny zanany ray izany? Ka izay indrindra ny nanatonako teny mijery ny zava-misy. Dinona ony? Izy mianaka manangona ramilamina. Ka misy elany ramilamina kosa zany kino. De inona ny olana vaovao amin'izany ry Berta? Ka zay indrindra e, nalainy atao zezika sakafo ny biby fiompy io ny ramilamina. Ahona tsara hoy ry Berta, atao sakafo ny biby fiompy sy zezika hoe ty ramilamina. Eondray Berta sy ny vazivaziny rabary naony. Za zao mihitsy nanatry masony nanomezany ramilamina ny ombony. Sady azo atao zezika tsara hoy izy. Eno hoa. De ahoana no nanaovana azy ony ry Berta? Tsotra kely rabary enoy tsara. Afafy eny tambary ny ramilamina de hosena amin'ny hersa ny elohan'ny anetsana. Rehefa vita indray ny famondrana-ketsa de iverenana mafazana ramilamina indray ny tambary de zay. De zezika ampy izay? Eno hoa. Zany foana no ataony rehefa tratry ny fahasairanany eo amin'ny lafiny zezika ondry zareo. Zay indray mba tsy takatry ny saina ry Berta. Ty ramilamina feno manirana ny tanàna ka azo atao zezika sakafo ny omby. Hitako ny tsy mba mahiny ny ombon'ny olona no. Tsy efa milamina izy tratry ny ramilamina ko. Sady tsy vidim-bolana nefa betsaka tokoa ety an-tanàna. Ndery Berta tsony ankizy anangona ramilamina dia aleo ikarakarako azy. Orakizy raha misy ramilamina eny amin'ny manodidina anao eny dia ararotiny mampiasa izany ahasoa ny fiompiana sy fambolena ataonao. Dia mba ho ambinina amin'ny asa atao rehetra ny ankonana. Zohanitra nonana totosan'ny fandaharana ry lakosany teo amin'ny lafin'ny teknika. Samy mametraka mandra-pitafa veloma tompoko. AWR manolotra ho anao
feon'ny fanantenana. Ry Peny Malala ny namanao andrem-bovonjarina avy ihany zao mbola tonga mandombo haravarana aminao zao ary miarabanao zahay sy ny namana anary zay mikirakira ny vatamarobokotra amin'ity androany ity. Ndeha hanondrika ny lohantsika isika mialohan'ny hidirantsika amin'ny famakiana ny ten'Andriamanitra. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitro dera sy mankalaza ny anaranao ary misaotra anao mandrakarivo zay satria ny fahasoavanao no tsy nalany indritranay. Mbola afaka indray hifampita ny fahazavana eto amin'izao fampelezam-peo zao, koa mangataka anao mba ny fanahinao masina no atao aminay, mamelany alokay, mamelany fahatsoanay, izay rehetra olazainy eto dia mba ho teny avy aminao ka hitondra famembelomana ny fanahy ho amin'ny tsiraray avy. Dia taio ary ny fotoana mba hifanaraka amin'ny fitraponao, fa tononona sy angataniny amin'ny anaranao zany Kristy. Amen. Ao anatin'izao fotoana zay ifampiainotsika ny fanazavany soatra masina zao dia ndeha hiaraka anokatra ny baibolitsika isika ka hijery zay voasoratra amin'ny Kolosianina 2 dia ny 2 sy ny 2. Kolosianina 2 ny 2 sy 2. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa tiako ho fantatrareo ny amafy ny fiezahako ho anareo sy izay any Laodikia, mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo, mba ampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina, ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay hiafenany ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Raha mamaky izany teny zany isika ry Peny Malala dia mahita fa anatranatra zay nalefan'ny apôstôly Paoly izy io ho an'ny Kolosianina, ary eo amin'ny soramandry moa dia voalaza fa zany anatranatra zany dia mba haharitra tsara tsy ho voafitaky ny mpampianatra santoka ny mpino. Inona moa no olana tokoa zay mitranga tamin'io vanim-potoana io? Be deaibe no mpampianatra filozofia indrindraindrindra zay nilovana avy amin'ny Grika izany, ary mamahava toetsaina araky ny fisainan'olombelona, arakaraky ny fahazavan-tsaina ananan'ny olona anankiray ka hoe manana hevitra zay eken'ny maro, ary rehefa nandingana ny fandalinana araka ny fahendren'olombelona dia izany fahendren'olombelona zany no nentina niditra teo amin'ireo mpino. Ary ny zava-doza indrindra dia zao hoe ny fahazavan-tsaina zay eritreretin'ilay olombelona zay mihevitra fa manan-tsaina kokoa noho ny sasany, dia izany no entina tafiditra eo anivon'ny mpino. Eto dia mamarafara ny apôstôly Paoly ho an'reto mpino reto, dia ny mpino zay tany Kolosia sy ny tany Laodikia, ka nilazainy hoe rehefa ho avy izy zay fotoana ionany amin'ireo mpino reo dia ampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana. Io fampiraisana amin'ny fitiavana io dia tsy inona fa fampianaran'i Kristy, ny ampiray ny mpino rehetra mba ho ray ihany izy rehetra tao anatin'ny vavaka zay nataony araka ny Jaonina 17. Rehefa nanao vavaka manokana Kristy ho an'ny mpianatra dia zay fampiraisana ny saina izay no anisan'ny noventesiny tao anatin'izany vavaka nataony manokana zany. Ao ihany koa ny fampiraisana ny fo, satria ny fo miara-mitempo dia mitondra ho amin'ny asa tsara ka mahatonga ny fahatson'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny tokony ho izy. Zao matsy ny teniny eo amin'ny Jaonina 17 ary ny 9:1. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo zao intsony aho
fa izy reto no eto am'izao tontolo zao ary izao mankany aminao ray masonao te irizo ireo amin'ny anaranao zay nomenao aho mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Zay firaisan'izay a no nangatahany Kristy manokana mihitsy rehefa andeha izy. Ary eto ny apôstôly Paoly araky ny hitantsika atao amin'ny Kolosiana 2 teo ihany koa dia ny fampiraisana izay no tena voiziny. Inona moa ny entiny zany fampiraisana zany? Amin'ny lafiny inona no tokony isinony ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina? Ny fosiny saina dia tsy mety ho tafaray raha toa ka asa samihafa no atao ohatra zany. Nefa ny tanjona tiana tratrarina dia anankiray. Marina fa misy ilay teny malaza te frantsay manao hoe tous les chemins mènent à Rome, kanefa nisy heviny manokana iny ao amin'ny lafiny teo amin'ny ara-pivavahana sy eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny lafiny ara-barotra sy ny lafiny ara-politika ihany koa dia nanan'izany heviny zany fa eto dia tsy ny lalana rehetra no hitondra ao amin'ny fampiraisana ka azahoana tanjona anankiray fa lalana tokana ihany. Dia zao no fomba ilazan'ny apôstôly Paoly azy eto, ny fitiavana aloha. Fa ny fitiavana no azahoana mandroso ary ny fitiavana no azahoana manatanteraka asa anankiray hatramin'ny farany. Fa raha manao asa tsy tianao ianao, ahoana moa ny fomba hatratraranao tanjona anankiray miaraka amin'ny hafa zay tiany zany asa izany? Tahaka n'ilay taribato ka tsisy anao vilambava ny sasany, ny tsiraray avy dia tokony hibanjina ilay tanjona tokana dia zao hoe ny atongavana any amin'ny fanjakany lanitra. Mino fa ianao zay miaino ankehitriny dia manana izany finiavana sy fitiavana izany mba ho tonga ery amin'ny ranomasina fitaratra, ary ny tanjona ho atsika rehetra ao anatin'izany dia zao hoe inona no atao mba hampandroso ny dianao manokana aloha, satria ny famonjenany dianao sy Andriamanitra, ary rehefa aveo dia ny dianao miaraka amin'ireo hafa zay efa manodidina anao eo. Dia ny mpiray finoana izany, mpiray fanantenana, inona ny tokony atao mba hampijoro ny rehetra, satria mampalelo raha toa ka samy niaraka dia iray ihany, tahaka ny nanao fanadinana bakalorea, samy niara-nianatra tao amin'ny sekoly anankiray ihany kanefa dia misy ny tsy tafita. Mampalelo zany toejavatra zany. Raha toa ka indro ny mpino rehetra samy mizotra ho any an-danitra ka tonga ery amin'ny raon'ny lanitra dia mahita hoe ary raha anona tsy tafita. Ilaitsika ny mandeha araka ny fitiavana. Fitiavana zay ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ary ampandroso ihany koa ny tenantsika manokana ao amin'ny lafiny ara-panahindra indrindrindra, kanefa eo ihany koa ny lafiny ara-nofo sy ny ara-batana, satria tsy mahay misaraka ireo. Ary eto ny apôstôly Paoly dia manipika tsara, ampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana. Ry mpiaino malala, ny rariko ho anao amin'ity androany ity dia mba hitsiry eo aminao indray zany fitiavana vaovao izany, mba ho avaozana ilay fitiavana teo aloha ka anana tena fitiavana ao anatin'ny firaisana, firaisampo, firaisan-tsaina, firaisam-panahy eo amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra isika rehetra. Ingane raha sitrapon'Andriamanitra dia mba anana fotoana isika hifanetanana ao anatiny zay fampifaliana amin'ny fampiraisana izay indray, dia manao velomanao na manao lebovonjarinay vo veloma tompoko. Tarika Cœur de Lille. Sai misery ni lalana
fenda ny fanantenana. Fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olo zava-kendrena. Fahasalamana voalohan-karena. Tandrovy ny fahasalamanao. Mitohy-hatrany ny fanarahanao ny fandaharana fikarin'ny AWR. Arak'ilay fankira famantarana teo moa dia iresaka mahakasika ilay harena be dia ny fahasalamana indray isika. Tsinotsinona ny zavatra rehetra rehefa marary ny olona iray. Koa andeha isika hivavaka mba ho sitranareo tsy salama ary voatahiry kosa ny fahasalaman'ny efa salama. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, vavaka manokana izay ho an'ireo tsy salama rehetra. Tanterao Andriamanitra ny fanindrindra ny tsy salama rehetra ireny mba azo fahasalamana izy ireny. Ianao Andriamanitra ny dokotera ambony dokotera rehetra afaka manatanteraka izany amin'ny fotoana vetivety na dia ao anatin'ny iray mpimaso ary. Saotra Jesosy eo. Amen. Inoy fa amonjy sy anasitrana anao ny tompo amin'izao ora izao sady amela ny elokao arak'izay voasoratra ao amin'ny Jakoba 5:5 manao hoe ary ny fivavaky ny finoana dia amonjy ilay marary fa ny tompo anangana azy ary raha nanota izy dia avela ny heriny. Sitrana soa tompoko. Mafana ny andro sera. Izy aloha Saiko tsy vita mihitsy ny asa. Vetivety dia tafakatra ambony be raha masoandro. Tena mafana mariny. Mba omeorany kely eo aloha fa tena ritra ny asemboana mihitsy angambo izany rano atao anaty katro izany. Tena mariny. Misy ranom-boankazo kely mba nataoko sao dia izay no mampodipody ainanao ry samy Atray, ka izandray no isoatran'izany. Avy hatrany dia arosoy fa tena maty ny etaeta marina mafy. Iny ary fa ianao koa dia efa tsy mitsahatra ny teny mihitsy. Io sotroy daholo io. Ary toray zinga be ty izy. Afaka etaeta tsara ianao amin'izay. Iretsy ty kosa ve dia mba ho lany. Fa tsy mangetaeta indray ve ianao Tele retsy. Fa inona izany sera? To tena matsatso be mihitsy ty izy. Ranom-boankazo io fa inona indray? Ka tsy laitra kosa tiky no. Fa ahoany? Mbo ampio siramamy ty fa tena tsy lasaka. Tena diso fanantenana mihitsy ny vavoniko marina mafy. Sotroy amin'izao fa sao dia ataon'ny diabeta miampanapana eo ianao Inona? Saingo, ny fery aminao ary rehefa misy maratra efa sarotra sitrana takan'ireny ireny. Ny olona an'izao ka efa be dia be mihitsy ny tratry ny aretina diabeta ry samy. Fa izy indray zao no ny teny anseran'izany diabeta izany. Tsy misy tratran'izany eo fa ampio siramamy kely ho aty. Samy Inona ihany? Aleo aneo amin'ny soroka toy izay ny tsabo Ka matsatso be tiko. Zany inge hono hoany nahazo any randriery andafy atsimo jereo ange raha tsy ritra ny fananany amin'ny fitsaboana azy ka raha siramamy verangady no oka fa azoko azoko tsara. Ay ve diabeta no mahazo any randria? Eny
ny aza voany tokoa fa tena mampalahelo ngiarinka. Tena mampalahelo mihitsy. Tena ratsy le diabetaka. Zany any no hitandre manara-samy eo. Ka zay asoroana aloha dia aloha soroana daholika. Iny fa na izany koa sasa de tena matsatso loatra tirany-boankazo tika. Mariny fa mba ampio siramamy kely kosa aloha ty. Tena tsy telona kosa ty maharina mafy. Nefa ty izy nataonareo ray zinga be. Zay ianao samy a. Ao fa manaraka dia aza misahirana manao ranom-boankazo fa rano volana rano tsotra dia fa mety. Mba ampio siramamy kely ry sera. Samy a. Ampio moa io de zay ataonao moko. Mba zay Aretina fantatry ny maro tokoa ny diabeta. Tato ato dia somary nirongatra tokoa ty aretina ity. Maro ny olona tratrany. Tsy vitsy koa nefa ny matahotra so tratrany diabeta. Ary misy mihitsy ireo efa tratra fa tsy mahafantatra. Iresadresaka mahakasika izay mihitsy ny fandaharantsika amin'ity anio ity. Manambahiny ny fandaharana rena fahasalamako. Miarahabanao dokotera. Faly miarahaba antsika tsirairay avy mpanaraka ny fandaharana atao amin'ny radio AWR. Ankamatatra, iza ary zay eo? Raha zany feon'izany efa tsy vahiny be ampiaino Aleo ary ampahafantarina hoe iza moa ianao dokotera ho an'ireo sambany ny aino. Ny namanareo Dr Solofo George no miresaka aminareo ary resaka manokana mikasika ny aretina antsoina hoe diabeta sika androany. Arak'izany dia ny aretina diabeta no resahana ampiaino. Misy antony manokana ve ny safidiananao iresaka mahakasika ny diabeta? Ny tenako dia nandalina manokana mikasika ny maso ka iresaka mikasika ny diabeta sika satria ny diabeta dia iray amin'ireo fahavalon'ny maso ka tsara ny afantarana mazava mikasika ny aretina io. Ya, inona moa le aretina diabeta dokotera? Ny diabeta dia aretina vokatry ny fiakaran'ny tany siramamy ao amin'ny vatana. Raha tsy misy ny fitsaboana ara-dalàna dia mety hitarika amin'ny fahavoazana mampidodoza izany na fahafatesana mihitsy aza. Fiakaran'ny tany siramamy ao amin'ny vatana. Zay le hoe diabeta. Mampidodoza hoe dokotera teo ny diabeta raha tsy voatsabo ara-dalàna. Manitikitika kely hoe ahoana ny fitrangan'ity aretina ity. Raha tokony misakafo isika, ny ampany amin'ny zavatra izay hanitsika dia vadiky ny vatana na nitaova ao anatintsika ho siramamy izay ampiasain'ny reselo amin'ny vatana ho fototry ny angovo na ny source d'énergie. Ny tsirim-panentana antsoina hoe insuline izay vokarin'ny taova antsoina hoe pancréas na sarakaty no mifehy an'io tany io siramamy io mba hahatonga azy tsy hiakatra loatra, hyperglycémie na hidina loatra, hypoglycémie fa ho ara-dalàna tsara. Ho an'ny olona voan'ny diabeta, ny insuline dia tsy mahavita ara-dalàna ny asany ka mivangongo ao anaty rano siramamy ka mahatonga ny antsoina hoe hyperglycémie izay mampiavaka an'ity aretina ity. Zay zany le fiakaran'ny tany siramamy ao amin'ny vatana. Misy karazany ve ny aretina diabeta sa mitovy ihany dokotera? Raha misy dia inona avy izy ireo? Andeha jerintsika hoe ireo karazana diabeta. Misy ny diabeta type 1 na ny antsoina hoe diabeta insulinodépendant 10-500 isanjaton'ny diabeta. Misy eo hatreo amin'ny fahazazana na famotiana na fahatanirana. Antsoina hoe maladie auto-immune, izany hoe ny vatana ihany no mamorona anticorps manimba reselo amin'ny pancréas na sarakaty no ny antony mbola tsy fantatra mazava loatra hatramin'izao. Ny diabeta voalohany na type 1 dia fantatra fa mahazo ny zaza, ny ankizy sy ny tanora eo amin'ny fahamautiany ary ny tanora efa lehibe. Mbola misy karazany hafa ve? Misy ny diabeta type 2 na io ny antsoina hoe diabeta non insulinodépendant na lazaina ihany koa hoe
diabète de la maturité any amin'ny 900 diabeta ny olona efa somary lehibebe zany ny diabeta type 2 na le karazany faharoa antsoina hoe maladie métabolique izy io. Voalohany, misy ny diminution de sensibilité des cellules à l'action de l'insuline ou antsoina hoe insulinorésistance. Azony dokotera azavaina misimisy kokoa ve zay? Tsy mandahatra firy ny asan'ny insuline mampiditra ireo siramamy ao anaty sela. Noho izany dia miakatra ny tany siramamy ao anaty rà. Dia rehefa avy eo misy ny antsoina hoe hyperglycémie réactionnelle. Mba hiatrehana zany zava-misy zany sy hitazomana ny tany siramamy ho ara-dalàna, dia vao maika mamorona insuline bebe kokoa ny sarakaty, dia reraka izy amin'ny farany dia tsy afaka mamorona ny firintsony ka dia miakatra ny tany siramamy ao anaty rà. Tokotokony firy taona eo ny olona ny hitranganyty diabeta ity, le type 2 zany. Matetika aorian'ny 70 taona no tena iseho an'ity karazana diabeta anankiray ity. 70 taona dia efa mety efa amin'ny olona mahakasika izay taona izay zany ny resaka. Mbola misy diabeta karazany hafa koa ve dokotera? Misy ny karazana anankiray diabeta eo amin'ny vehivavy mitondra vohoka na ny antsoina hoe diabète gestationnel. Misy vehivavy be vohoka sansantsansany, tratra ny diabeta eo amin'ny farany 3 volana faharoa na 3 volana fahatelo ny vohoka. 900 n'ity diabeta ity dia miala ho azy aorian'ny fiterana. Ireo vehivavy ireo anefa dia manana riska na fironana ho tratra ny diabète type 2 any aorianany. Na dia hoe mety ho afaka ao aorian'ny fiterana aza ity karazana diabeta ity, mety misy fepetra tokony arahan'ny vehivavy be vohoka ihany ve tompoko? Satria tsy dia misy fambarafiry ity diabeta ity, dia izany no mahatonga ny vehivavy be vohoka tokony hitily mandrakariva ny tany siramamy ao aminy, satria mety hitarika amin'ny fahafanjaza, fiterana tsy tonga volana, fiterana zaza manana lanja be loatra noho ny ara-dalàna ka manana sarotra ny fiterana. Tsara ny manamarika fa ny diabeta dia tsy mifindra avy amin'ireny mankao amin'ny zaza mandritra ny vohoka. Zay zany no tokony ataon'ny vehivavy mitondra vohoka, manao fitiliana satria mety ampidi-doza le aretina. Ekina, araka ny voalazanao teo dokotera fa tsy fantatra ny antony mahatonga ny diabeta type 1, le karazany iray zany, ary ny hafa indray manahoana. Misy ihany koa ny antsoina hoe prédisposition génétique, noho izay antony izay dia tsy azo atao ny misoroka ny diabeta type 1. Ary ny type 2? Mikasika ny diabeta type 2 dia tsy hoe antony anankiray fa fitambaran'ny antony maromaro na ny antsoina hoe multifactoriel. Misy ny facteur génétique, 300 ny zanaky ny ray aman-dreny voan'ny diabeta type 2 dia mety voany ihany koa. Misy ny antsoina hoe mode de vie na style de vie, ny surpoids. Fomba fiaina mahatonga ny olona hanana lanja tafahoatra, ahoana izay? Ny tsy fampiasana vatana, ny sakafo tsy voalanjalanja na ny antsoina hoe alimentation déséquilibrée, ny surpoids dia mampiakatra 5 fois ny probabilité na ny risque hatonga ny olona anankiray ho tratra ny diabète type 2, ary ny obésité, ny hatavezana, dia mampiakatra 10 fois ny risque ny probabilité hatonga ny olona anankiray ho tratra ny diabète. Ny olona manana lanja tafahoatra zany dia ampoizina na inona ny mety hahatratra ny aretina diabeta azy. Inona zany ny tokony atao hafantarana hoe mihoatra tsy araka ny tokony ho izy ny lanjan'ny olona anankiray. Efa nisy fotoana ny resantsika tamin'ny fandaharana tany alohaloha tany mikasika ny antsoina hoe indice de masse corporelle, izany hoe io zany ny lanja na ny poids zaraina amin'ny halavana na ny taille au carré. Ka ny normal, iny antsoina hoe indice de masse corporelle na IMC, poids divisé par taille au carré, ny normal dia 20 à 25, izany hoe ny lanjanao en kilo zaraina amin'ny halavasanao en metatra toradroa dia tokony ho 20 hatramin'ny 25 ny valin'izay. Ny amatarana an'ilay lanja antonony dia lanjanao zaraina amin'ny halavana toradroa,
ka ny antoniny zany dia manome eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 520 eo eo fa raha mihoatra n'izay indray dia ahoana ka raha ohatra ka ambony 25 ka hatramin'ny 30 le izy izay ny antsoina hoe surpoids zany hoe fa ambony araka ny tokony ho izy zany lanjanao ary raha ohatra ka ambony ny 30 izay indice de masse corporelle zay ny antsoina hoe obésité obèse zany le olona amin'izay fotoana izay ka raha ohatra ka surpoids no mahazony olona anankiray dia manana risque 5 fois plus hotratra ny diabète type 2 raha ohatra ka obèse izy miakatra 10 fois ny risque mahatonga ny olona io hotratra ny diabète type 2 raha 520 ka hatramin'ny 30 ny isa eo amin'ny lanja zaraina amin'ny alavana toradroa dia tsarovy fa mihoatra ny tokony ho izy izay ny lanjanao dia avy dimy eny mety hatrara ny diabetanao fa raha mihoatra ny 30 kosa ny isa dia efa lazaina hoe matavy loatra izay ny olona iray na ilay antsoina hoe obèse dia miakatra trany amin'ny 10 eny ny anampozana mety havony diabeta type 2 iny olona iny. Ankoatran'izay mety misy antony hafa hatrara ny diabeta ny olona iray koa ve dokotera? Tsara ihany koa no mahafantatra fa misy karazana fanafody sasany toy ny corticoïde, immunosuppresseur sy ny maladie inflammatoire ny pancréas avy amin'ny fisotroana toaka alcool dia misy ny mety ho tratra ny calcul le pancréas na ho tratra ny aretina antsoina mucoviscidose dia mety hitarika amin'ny diabeta na antsoina hoe diabeta secondaire. Ya, hotoizantsika manaraka ty resaka mahakasika ny aretina diabeta ity tena mahaliana tokoa fa alohan'ny sarahana misy fambara mety hafantarana ve fa tratry ny diabeta ny olona iray. Ny diabète type 2 dia matetika tsy misy fambara firy mandritra ny taona maro. Noho izay anton'izay dia matetika no tsy hafantarana azy tsy fahafantarana mety hatratra hatrany amin'ny 5 ka hatrany amin'ny 10 taona ho any. Na tsy miseho azy ny fambara ety ivelany, misy soko mangina manimba ireo taova ao anatin'ny diabeta ka ny fahasimban'ireo taova ireny no matetika hafantarana azy indraindray. Ireto zavatra reto ny tokony hampiahy ny olona anankiray: etaeta lava, faniriana matetika ivalan-drano na alina io na atoandro, hanoanana lava, farerana mohoatra noho ny andavanandro, fahiazana, fery sarotra sitrana eo amin'ny hoditra na ny akanjonify, volovolo eo amin'ny tanana na ny tongotra. Rehefa lasa lavitra kokoa ny aretina dia mety hanjavona ny fahitana, mety iseho ny aretin'ny lalandrà sy ny fo. Ho an'ny sokajy voalohany, diabète type 1 sy ny sokajy faharoa type 2 dia mitovy ny fisehoany, fa ny mampiavaka azy dia izao: somary misoko mangina ny type 2 fa mirongatra vetivety ny sokajy 1 na ny type 1. Misaotra anao dokotera. Tsy fampitahorana akory ny ilazana izany rehetra izany, fa kosa ahafahana mandray fepetra mitsabo ara-potoana. Dia hatreo koa aloha fiarahantsika tamin'ity androany ity isaorana dokotera Solofo George nanazava mahakasika ny aretina diabeta izay marihana fa mbola hitohy amin'ny manaraka. Isaorana ihany koa enao mpiaina naharitra ny aina hatramin'ny farany. Zoanitra sy rilana ny farimbona nahatotosa ny fandaharana harena ny fahasalamako. Ny teny soatra masina voasoratra ao amin'ny Salamo faraka amin'ny 30 andiny 420 no atolotra anao ifanaovana mandrapitafa manao hoe: mahireza ary ao ka tanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay manantena ny Jehova. Mandrapitafa tompoko. Antokobira, Iraky ny avo, Anosy be Ouest.
Raiko mamaliny fivavako indro ao mitalao bayantrao zanany aoteo alo nanalavitranao atompo iverinamina afauti zanakao Raiko mamaliny fivavako indro ao mitalao bayantrao zanany aoteo alo nanalavitranao atompo iverinamina afauti AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 radio feony fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feony fanantenana eo ampandalinana ny amin'ny fifikiran'ny mpanavao fivavahana tamin'ny fahamarinan'ny tenin'andriamanitra irery any sika ny lohatenin'ny fianarantsika anio dia manao hoe
ny fankatoavana vokatry ny finoana. Arabaina ianao sady asaina haritra hatramin'ny farany. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kalebandretsikivy. Ino no ampianarin' reto andininy reto antsika momba ny famonjena amin'ny alalan'ny fahamarinan'i Kristy irery ihany. Romanina 7 andininy 7 ka hatramin'ny 13. Romanina 7 andininy 7 ka hatramin'ny 13. Aiza ny freariana efa foana zany. Amin'ny lalàna manao ahoana? Amin'ny lalàn'ny asa va? Tsy fa amin'ny lalàn'ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Andriamanitra ny jiosy ihany va izy fa tsy mba ny jentilisa koa? Eny, any jentilisa koa. Fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Ino koa nambaran'ny Romanina 1:12 ka hatramin'ny 17. Romanina 1:12 ka hatramin'ny 17. Ahoana ary anota va isika? Saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo teny ho mpanompo ianareo na ho aniza na ho aniza dia mpanompon'izay arahanareo na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompon'ny ota azy ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo, ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'ny fahamarinana. Ino koa ny voambara amin'ny Romanina 9:1-2. Romanina 9:1-2. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy, ny lalàn'ny fanahinayna no nafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Rivo-baovao no nitsoka tao amin'ny fiangonana kristianina tamin'ny andron'ny Lotera. Olona nalina no nianatra nampiala ny fijeriny tamin'ny izaho mpanota ka nametraka izany teo amin'ny Jesosy. Tsy salasalana fa raha nijery ny tenany sy ny toetran'ireo olona ireo dia tsy nahita afa-tsy zavatra nahakivy azy. Iza ampino amin'izao fotoana izao no tsy efa niaina tamin'ny fanandramana toy izany? Izany no antony tokony hibanjinantsika an'i Jesosy fa tsy ny tenantsika. Manovantsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Nanatrika fivoriana tany Morave, tany Londres John Wesley ray andro. Talanjona izy raha nandreny fampidirana taon'ny Lotera ny amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Voalohany teo amin'ny fiainana izao no nanomboany natakatra ny filazantsara. Nisy zavatra voahetsika tao anatiny ary tsapany tao voasarika eo amin'ny Kristy izay nanolotra ny fiainany ho azy izy. Tsapako natoko tanteraka fa ao amin'ny Kristy irery ihany ny famonjena, ary azo antoka fa nanaisitra ny fahotako izy, eny na dia ny fahotako aza, ary namonjy ahy tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Nalaina tao amin'ny book The Life of the Reverend John Wesley nosoratan'i John Whitefield takila faraka amin'ny 300. Ambaran'ireto andiny reto amintsika ny fahamarinana iankinanaina ny fiainana kristianina. Inona moa izany? Andeovaka itsika ireo andinireo. Petera 2:2. Petera 2:2. Fataka ny zaza voateraka dia manirindro noho ny mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Ino koa ny voambara amin'ny Petera 2:17. Petera 2:17. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy, tompontsika sy mpamonjy, ho azy eny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Kolosiana 1:1-10. Kolosiana 1:1-10. Mba handehananareo mendrika ny tompo, anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Efesiana 5:17-5. Efesiana 5:17-5. Fa efa tonga maizitsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny, noho ny tsy fahalalana any anatiny, noho ny amafiny fony, dia olona tsy mahalala enatra intsony ka manolo tena ho amin'ny fijejoana, anao izay falitoana rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany noho ny anaranareo an'i Kristy. Raha izy tokoa no renareo ka tao aminy nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy, mba ialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Nandinika ny teny hatrany ireo mpanao fivavahana mba hahafantarany bebe kokoa ny fahamarinana. Tsy nionina fotsiny tamin'ny zavatra efa hainy izy ireo, na afa-po tamin'ny fanandramana ra-pivavahana mafonja, kanefa zara raha misy fivoarana
fa nangetahita trany ny alalan'i Kristy bebe kokoa. Tamin'ny vanim-potoana tenantenany dia kristianina maro no nin'ny baiboly ka nandoa ny vidiny lafo noho ny fanoloran-tenany. Nampijaliana, nampidirina tranomaizina, natao sesitany ary nyvonoana izy ireo. Nisorona taminy ny fananana, nodorana ny tranony, norobaina ny taniny ary nenjena ny ankonany. Rehefa norohana tamin'ny tranony izy ireo dia nitady tanàna izay Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao izany. Hebreo 4:10. Rehefa nampijaliana izy ireo dia nisaotra ireo mpampijaly azy, ary rehefa nahiditra tao amin'ny fonja maizina sy feno amandona izy ireo dia nitaky ny teny fikasan'Andriamanitra mampanantena ho avy mamiratra kokoa. Nanampidirina ponja aza ny tenany dia olona afaka kosa izy ireo, afaka ao amin'ny Kristy, afaka ao amin'ireo fahamarinan'ny teniny, afaka ao amin'ny fanantenana ny fiaviany tsy ho ela. Manahoana ny fanantenam-pamonjena ao amintsika? Fahalalana fotsiny ve sa tena zava-misy mitondra herim-po tahaka ny an'ireo mpanavao fivavahana? Mifarana eto ny fianarantsika androany, manantenam-bolo tafoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.